dia ampifaliana no hiaonana amintsika rehetra raha lasiana bavy dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo anapaka sy ameny mandrakariva ao am-ponao. Amen. Eny ary mino fa efa vonintsika rehetra dia ndaontsika hiaino ny Tompo amin'ity androandroany ity. Zaho tsy manana olazaina fa izy no miteny. Zaho dia fitaovana fotsiny fa tahaka n'ireny tuyau izay ampitana rano ireny, fa ny anjarantsika no manova ao aminy. Arakaraky ny anokafantsika ny fotsika no azahoantsika. Andriamanitra dia tsy mitsahatra miresaka fa indraindray ny olona mahazo an'ilay izy dia indraindray ny olona tsy mahazo. Fa rehefa misisikintsika dia mahazo foana. Dia mino fa ahazo ny anjarantsika amin'ity androandroany ity. Ary izy nefa niteny rehefa nampianatra ny mpianatra ny vavaka hoe teneny hoe omeo anay anio ny anona sahaza anay, dia ahazo ny sahaza anio isika androany. Amen. Anokatra ny baibolintsika. Raha misy baiboly any aminao dia jerevo ny baibolinao. Raha ohatra ka telefona misy baiboly tsy maninona zany afahantsika miaraka mamaky. Romanina 4:12. Romanina 4:12 ny 7:12 ka hatramin'ny 7:20. Romanina 4:12 ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompony amakiako ny teny: ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana sy fisotroana fa fahamarinana sy fiadanana ary fifaliana ao amin'ny fanahy masina. Fa izay manompo an'i Kristy amin'izany zavatra izany no ankasitrahan'Andriamanitra sy eken'ny olona fa tsara. Koa dia aoka hiezaka hitady ny fomba, hitady ny momba ny fiadanana sy ny momba ny fifampandrosoana. Amen. Dia mbola hijery ihany koa tsika ao amin'ny Jaona 3:7 ny 7 ka hatramin'ny 5. Jaona 3:7 ny 7 ka hatramin'ny 5. Vakiako ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ary Nikodemosy taminy: ataon'ny olona ahoana no ateraka indray rehefa lehibe? Moa mahazo miditra ao akibony reniny indray va izy ka ateraka? Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Amen. Ny zavatra ifampiresantsika amin'ity androandroany ity dia ny fiainana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Hoe ahoana? Fiainana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Le fiainana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, eritreretin'ny olona hoe amin'ny zavatra atao le izy. Izay indrindra ny anton'io resaky Paoly tao amin'io Romanina io hoe fanjakan'Andriamanitra tsy amin'ny finanana sy ny fisotroana, satria nisy ady hevitra be tao amin'io Romanina 4:12 io. Misy mifanafitoana, misy mifampitsaratsara, misy mihevitena ho efa afaka ny sasany, dia misy mihevitena hoe tsy maintsy mitandrina ny lalàna, zao mifadiana, tsy maintsy zao. Misy indray ao anatin'ilay izy, zay mino ny asa vitan'i Jesosy, malalaka izay amin'ny zavatra rehetrarehetra, tsisy ninina mamatipatotra anay intsony, fa zay dia olona afaka, je suis libre. Dia tady anao soavaly tapaka fery zareo, dia lasa tsy hijery ny hafa intsony, tsisy intsony ny fifandeferana, tsisy intsony ny fifampitondrana. Dia ozy amin'izay ny tenin'ny Paoly hoe le fanjakan'Andriamanitra ange tsy zay, tsy amin'ilay atao sy tsy atao, zavatra ety ivelany tsy zany, fa zavatra ao anaty le fanjakan'Andriamanitra. Zavatra ao anaty ny fanjakan'Andriamanitra, atsapana n'ilay fiadanana, fifaliana
ao amin'ny fanahy masina. Ny fomba ahafahana miaina ao anatin'izany fiainana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany dia tsy natao ho an'ny olona rehetra izy io. Tsy natao ho an'ny olona rehetra. Ary izay nahatonga ny Jesosy niresaka tsara tamin'ny Nikodemosy fa hoe tsy afaka hahitan'izany raha tsy ateraka indray. Tsy afaka hahitan'izany raha tsy ateraka indray. Dia raha hijerintsika hoe ohatra ny ahoana moa ny toetoetran'izany olona nahita ny fanjakan'Andriamanitra izany. Satria ity Nikodemosy ity dia nieritreretina hoe olona efa mpampianadalàna ngarainy, olona efa mpanapaka ny Israely, efa mpitondra ny Israely, dia nieritreretina Jesosy hoe efa mahafantatra n'izany ateraka indray izany izy. Kanefa raha ny fanontaniana izay napetrany teo dia atao ahoana izany averina ateraka izany? Atao ahoana? Ino izany zavatra lazainao izany? Dia Jesosy mampianatra anazy, ateraky ny rano sy ny fanahy. Izany rano sy ny fanahy izany ny rano dia ny tenin'Andriamanitra hozy Petera, izay rano fanadiovana amin'ny teny. Ary ny fanahy dia ny fanahy masina. Ireo no miteraka ny olona ahatonga azy ahita ny fanjakan'Andriamanitra. Misy olona anankitelo ao amin'ny filazantsara ao nahita n'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Ary ireo olona anankitelo izay nahita ny fanjakan'Andriamanitra ireo dia ahitana toetoetra mitovy ry zareo. Ahitana karaktera mitovy. Ny anankiray ilay vehivavy azon'olona tanana nijangajanga, Maria Magdalena. Ny anankiray Zakaiosy. Ary ny fahatelo ilay lehilahy izay niantona teo amin'ny hazo fijaliana, ilay jiolahy io zany. Ny zavatra hitovizandry zareo rehefa nahita ny fanjakan'Andriamanitra izy ireo dia lasa tsy mihivo amin'ny tenany intsony ny fiainany. Lasa miala amin'ny tenany ny fihivon'ny fiainany. Raha ohatra zany zao tsika hiresaka n'ilay vehivavy izay azon'olona tanana mijangajanga, rehefa voarainy ny fitiavan'Andriamanitra, rehefa nahita ny fanjakan'Andriamanitra izy dia menaka lafo vidy be no nafoiny, nanasana ny tongotry Jesosy. Menaka lafo vidy be. Nisy lehilahy mpanankarena nampy an-trano azy fa tena nitebahany Jesosy mihitsy. Za niditra tato aminao, tsy mba nomenao rano ako anasako ny tongotro. Kanefa ity vehivavy ity ny ranomasina, jereo anko tsy mba nomenao rano anasako ny tanany, fa zao ny volondohany nataony famafana ny tongotro. Ary amboniny izany izay tsy lazaina intsony, menaka lafo vidy be fa tsy rano no nanasany ny tongotry Jesosy. Ny olona rehetrarehetra, ilay olona normal mahita an'ilay izy dia hoe adalàna izao. Inona re ty agegeny ty Andriamanitra raha mba fantatry ty vehivavy ty meo ohatrinona amin'ny vidiny io? Menaka lafo vidy, menaka narda. Fanafoiny. Endriky ny olona izay nahita ny fanjakan'Andriamanitra dia mahita izy fa mbola misy ny tsara lavitra. Afoiny ny zavatra rehetrarehetra izay eritreretina hoe sarobidy. Fa rehefa mahita ny fanjakan'Andriamanitra izy dia mbola mahita ny tsara lavitra. Ilay lehilahy izay nanantona ny Jesosy ihany koa hoe za te handova ny fanjakan'Andriamanitra, inona ny ataoko mba handovako an'izany? Hozy ny tenin'i Jesosy, amdio ny fanananao rehetra dia ndao anaraka, dia ananarakitra any an-danitra ianao. Fa ahoana? Izy tsy nahita an'ilay fanjakan'Andriamanitra, tsy afaka hafoy an'izany izy, tsy vitany mihitsy ny hamoy an'izany fananany rehetrarehetra izany dia hoe anaraka an'i Jesosy, satria ilay izy tsy mandeha ho azy fa misy asan'Andriamanitra aloha any anaty ihany. Mila ateraka aloha vao mahita an'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Misy zavatra ateraka any anaty ihany. Izao mantsy ny fandehan'ilay zavatra any anatintsika any. Tamin'ny voalohany Andriamanitra rehefa namorona ny olombelona dia misy karazana natiora anankitelo ao anatiny ao. Misy ny vatana, ary ao anatin'ny vatana misy ny âme, ary misy ny fanahy.
mazanak'Andriamanitra. Ilay io fanahy io ilay nofofonin'Andriamanitra tamin'ny vavori'ny Adamo. Dia manana ny fanan'Andriamanitra zany ny olombelona tany am-piandohana. Fa rehefa nanota kosa ny olombelona niala ilay fanahy mahazanak'Andriamanitra dia lasa vatana sy âme sisa. Ao anatin'ny âme-ntsika ny misy ny feon'ny fieritreretana. Ao anatin'ny âme-ntsika ny misy ny fisaintsainana rehetrarehetra. Lazain'ny malagasy hoe ny fanahy ny maha olona, ilay âme io. Dia io olona tsy manana ny fanahin'Andriamanitra io ilay tsy afaka hahita ny fanjakan'Andriamanitra. Amin'ny vanim-potoana ateraka ilay fahatelo izay efa maty tamin'ny alalan'ny Adamo, izay ilay olona vao afaka hahita ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa mahita ny fanjakan'Andriamanitra amin'izay izy dia misy transformation any anatiny any. Lasa miala amin'ny tenany amin'izay izy, fa lasa mizarany any anatiny any. Lasa misy etaetan'Andriamanitra any anatiny any. Etaetany fahamarinana. Lasa miovana any anatiny any. Lasa tsy mitovy amin'ilay etaeta taloha intsony. Jereo tsara Zakaiosy, rehefa nifanena tamin'i Jesosy izy ka nahita ny fanjakan'Andriamanitra. Zakaiosy taloha olona tsy andalovana, fa raha vao olona miraikiraiky, ambakainy iarainy, voako inozy izy. Sy navondray aho tamin'iny. Aiza indray misy olona mianahana. Reny olona avy any ambanivohitra reny, vao tonga mandohetra aty reny. Ararotiko mihitsy, ataoko an'izao. Vao mipoitra fotsiny aho dia efa matatahotra le mpandohy etra, dia manaiky izay teneniko. Fa rehefa nahita ny fanjakan'Andriamanitra Zakaiosy, naneny ny iarainy. Izay rehetra azoko tamin'ny fanambakana ozy izy, oneriko avy efatreny. Ary ny atsasaky ny fananako ozy izy. Jereo tsara fa mitovy ny zavatra nataon'ilay Maria Magdalena sy Zakaiosy. Misy fahafoizana ao. Fahafoizana n'ilay zavatra nakafizina taloha. Fahafoizana n'ilay zavatra tena hoe nifikirana taloha. Nieritreretina hoe ho zavatra. Nieritreretina hoe izay ny tena maha izy aho. Fa rehefa mahita ny fanjakan'Andriamanitra dia mieritreritra hoe aiza tsinotsinona. Aiza tena zava-poana. Fa ny fitiavan'Andriamanitra ny ambony indrindra. Ny fitiavan'Andriamanitra ny tena zava-dehibe. Afoiko ny zavatra rehetrarehetra. Manomboka izao dia miova ny etaetako. Tsy zavatra hita maso sy azo tsapain-tanana intsony, fa zava-panahy. Izay ilay olona izay mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Takizay ihany koa ilay lehilahy niantona teo amin'ny hazo fijaliana, ilay johilahy. Ny olona normal dia manao ohatra ny nataon'ilay namany anankiray hoe Jesosy raha zanak'Andriamanitra ianao, tena misy ohatr'izany aiza indray, andao hidintsika, matetika marina, ampidiny. Midiny ianao dia mba ampidiny koa izay. Izay mihitsy ny olona normal satria izy mivo amin'ny tenany foana ny zavatra rehetrarehetra. Ahoana ny avelona ohatry ny biby rehetrarehetra ihany, mialatsiny raha miteny an'izay. Fa ny biby mitady izay avelona ny tenany foana, mitady izay asony ankohonany, mitady izay hohanina foana. Tsisy mieritreritra n'izany hoe dia ny olombelona ary mbola zava-doza. Ny biby no hohaniny androany ihany ny fatany, fa ny olombelona ahoana ny amin'ny herintaona. Raha afaka 10 taona zany dia mba hanahoana zany ny fiaina. Amin'izao fahatanyrana izao mbola tsy manana zavatra ohatran'izao, dia mba hanahoana zany raha afaka 10 taona. Zany ny olombelona miivo amin'ny tenany foana, dia tsy mahalala afa tsy ny tenany ihany. Fa amin'ny vanim-potoana ny olona anankiray mahita ny fanjakan'Andriamanitra, miala amin'ny tenany amin'izay izy. Amaina. Dia hitontsika ao anatin'ilay resaka. Io olona izay efa novaina ao amin'ny Kristy io dia tsy mitovy amin'ilay olona tsotra tsony. Ilay olona tsotra vatana sy aina ihany ny ao anatiny. Na ataontsika hoe âme. Dia rehefa mifanena amin'i Jesosy izy ka mahita ny fanjakan'Andriamanitra dia lasa anankitelo. Misy an'ilay fanahin'Andriamanitra ao anatiny. Io fanahin'Andriamanitra ao anatiny io dia ateraky ny fanahy masina. Izany hoe lasa efatra izy izany. Ateraky ny fanahy masina dia lasa ateraka ilay fanahy mazanak'Andriamanitra dia manana
amma ihany izy dia manana vatana ihany izy. Vatana, amma, fanahy, fanamasina. Ny fanamasina sy ny fanahintsika dia ao amin'ny tontolon'Andriamanitra izy io. Tsika mieritreritra foana hoe Jesosy atao anatiko, fanan'Andriamanitra atao anatiko. Marina izay fa tsy diso. Fa misy verset anankiray izay hitako tena hoe mandresy lahatra ana kokoa ilay izy. Hoe isika dia natao, isika dia efa tafapetraka ao an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Donc vakiantsika ilay izy Efesianina 4:5. Na dia fonimbola. Efesianina 4:5 amin'ny anaran'i Jesosy. Na dia fonimbola tao anatiny, na dia fonimbola maty ny fahadisoana aza isika. Na dia fonimbola maty ny fahadisoana aza isika. Dia nahavelona antsika niaraka tamin'i Kristy. Ary niarana tsangana isika dia niarana apetraka any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Izany hoe isika izay olombelona mahita ny tenantsika hoe misy an'izao tsy mety, misy an'izao mbola tsy milamina. Satria rehefa tafapetraka ao anatintsika ifanahin'Andriamanitra dia efa niteny ateo hoe mizara roa ny amantsika. Misy an'ilay mialevina isan'andro ary misy an'ilay avaozina isan'andro. Ilay avaozina isan'andro dia raisitsika hoe ny fotsika izay efa babon'i Kristy, izay makamamy an'ilay zava-panahy. Ilay mialevina kosa ilay nofotsika, ilay misy an'ilay fisaintsaina ny nofo, ilay esprit de la chair, ilay manohatra an'Andriamanitra. Ireo zany ilay fizaran'ny amantsika io. Misy ilay manohatra an'Andriamanitra, misy ilay mankafy an'Andriamanitra. Amin'ny vanim-potoantsika mampiasa ny fotsika, mifantoka ao amin'Andriamanitra dia tafapaka ny fanahintsika izay fifandraisantsika izay dia mikoriana ao amin'ny fotsika, mikoriana ao amin'ny fotsika ilay zavatra izay nataon'Andriamanitra ao amin'ny fanahintsika ao. Io fanahintsika izay napetraka ao anatintsika io mantsy dia efa misy ny équipement an'Andriamanitra. Misy zavatra be dia be momba an'Andriamanitra ao. Misy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Misy ny vokatry ny fanahy rehetrarehetra. Misy ny fatanterahana rehetrarehetra. Efa nataony tanteraka tsika ao aminy. Tsy tia vatantsika ity zany. Tsy tia atao amin'ity tontolo maha-olombelona ity tsika zany. Fa ilay ao amin'ny tontolon'Andriamanitra. Ao amin'ny tontolon'Andriamanitra hozy ateo ilay misy an'ilay fanahy sy ny fanamasina. Ao amin'ny tontolon'Andriamanitra io misy an'ilay fanahy izay mahazanak'Andriamanitra antsika. Ilay fanahy izay misy ny fahatsaraan'Andriamanitra rehetra, ny fahafenoan'Andriamanitra sy ny fomban'Andriamanitra rehetrarehetra, nampitoerin'Andriamanitra ao anatin'ny fanahintsika io daholo. Amin'ny vanim-potoantsika zany mifantoka ao amin'ny Tompo. Izay ilay anasana antsika foana hoe mijery an'i Jesosy Tompo ny finoantsika. Fa tsy mijery an'ilay zavatra ety ivelany izay ny fampitsarandro zareo tao amin'ny Romanina 4:10 io hoe nareo mihinana an'izao, nareo manao fitafy ohatr'izao, nareo manao ohatr'izao. Dia nanankiray indray izay olona afaka, izay izao, mandeha araka ny nofiny sasany. Raha vao tsy mibanjina an'io ilay zavatra nataon'i Jesosy iny olona dia tonga amin'izay zavatra izay. Lasa ilay nofo no mameno. Ny vatana mbola eo ihany, ny vatana mbola eo ihany. Fa tahaka ny écran fotsiny vatantsika io. Amin'ny vanim-potoantsika mifantoka ao amin'ny Kristy dia tafapaka ao amin'ny fanahintsika, tafaray ny fotsika sy ny fanahintsika dia ny fanamasina amin'izay manakoriana ao anatin'ny fanahintsika ny momba an'Andriamanitra rehetrarehetra, ny fahatsarana rehetrarehetra, ny toe-panahy araka an'Andriamanitra rehetra, ny vokatry ny fanahy rehetra, arakaraka ny banjinantsika an'i Jesosy dia mikoriana atao anatintsika ilay inona daholo ilay fanjakan'Andriamanitra teo fifaliana ao amin'ny fanamasina, fahamarinana dia inona koa fiadanana. Rehefa mibanjina azy tsika dia tonga ao anatintsika izany zavatra izany. Hitan'ilay écran, ilay vatantsika ilay izy. Matsapa amin'izay tsika hoe miadana, matsapa amin'izay tsika hoe
miaina amin'ny fitsaharana maheno amin'izay tsika hoe velona ao anatintsika Jesosy amin'ny vanim-potoana indray tsika tsy miaina ao anatin'izany fa ilay amatsika ilay nofontsika indray no mahazo vahana dia tsy tafapaka any amin'ilay fanahintsika satria ny nofo sy ny fanahy dia maninona mifanohatra ry zareo dia miady foana ry zareo ny sitrapony nofo manohatra ny sitrapon'Andriamanitra ny sitrapony fanahy andeha araka ny tenin'Andriamanitra andeha araka ny fanahy dia isika zany raha vao tsy mibanjina mandrakariva an'ilay zavatra tsara izay napetrak'Andriamanitra ao anatintsika dia izay no mitondra antsika amin'ny farerahana foana. Madagasikara lazaina foana hoe manan-karena, volamena, vatosoa, zao, makatso makaroa. Kanefa ny zavatra misy ny firenena eo ambonin'ilay Madagasikara sahirana, mampalahelo, mahantra zao. Izany ny zavatra hitantsika. Dia tahak'izay ihany koa ilay zanak'Andriamanitra izay efa nomena ny fahafenon'Andriamanitra rehetra, izay efa nomena ny toe-panaraka an'Andriamanitra rehetra, izay efa nomena ny fataterahana rehetra. Izy ny tenin'Andriamanitra hoe sitrak'Andriamanitra ho amin'ny Kristy Jesosy ny fahafenon'Andriamanitra rehetra. Dia io Jesosy io anefa no napetraka ao anatintsika. Izany hoe manana ny fahafenon'Andriamanitra rehetra. Misy ny momba an'Andriamanitra ao anatintsika ao. Ny zavatra misy anefa ohatrany tsy jeren'ilay olona zanak'Andriamanitra ilay izy. Fa ohatrany hoe ay ve zany tena marina ve zany? Dia inona daholo ny ao anatintsika ao? Ay, vokatry ny fanahy. Iany zany. Inona daholo zany vokatry ny fanahy zany? Fitiavana, fahalemem-panahy, fanaova-tsoa. Zao rehetra zao. Kivy ratsy amin'izay mijeren'ilay izy. Andriamanitra. Ahoana ty? Zange ohatrany mbola tsy mavita manao soa zany. Ohatrany mbola tsy ampy fitiavana. Ohatrany mbola zaza mbola ohatr'izao. Zaza mbola ohatr'izao. Dia eo amin'izay ilay zanak'Andriamanitra izay manan-karena, manana ny zavatra tsara rehetrarehetra. Nefa ohatrany olona reraka. Ohatrany olona mihevitra ny tenany foana hoe olomeloka foana dia manandra-tanany ery rehefa ilay mihira olomelo. Dia misy koa ilay hira anankiray hoe kamboty manitra kely iray sady misentisento mihitsy. Fa androany ny tompo te hampitodika antsika hoe tsy izany ange ianao hoe. Olona tanteraka ianao ao aminy. Olona manana ny zavatra rehetra ianao ao aminy. Olona tsara indrindra ianao ao aminy. Androany tsika raha hiresaka amin'izay izany hoe fiainana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany. Andao hitodika amin'ny zavatra tsara napetraka Jesosy ho antsika. Andao sitrahana ilay izy. Andao hinona ilay izy. Dia andao hiainana ilay izy. Hoy aho hoe mila mibanjina foana tsika. Inona ny atao amin'izany mibanjina izany? Inona daholo ny fomba atao? Ny fomba hibanjinantsika n'Andriamanitra dia tsy misy afa-tsy ny tenin'Andriamanitra ihany. Ny tenin'Andriamanitra no efa niteraka antsika. Ary io tenin'Andriamanitra ihany no mbola hitomboantsika sy hiainantsika ary hivelomantsika mandrakariva. Ary ny faharoa manarak'izay ankoatra ny tenin'Andriamanitra dia isika miresaka amin'Andriamanitra. Izany hoe raha tsorina izany ilay izy dia miankina amin'ny discussion antsika amin'Andriamanitra no hatsapantsika n'ilay fiainana, no hatsapantsika n'ilay fiadanana, no azahoantsika n'ilay fifaliana. Fa raha ohatra tsika ka ilay mbola malaindaina, mifandray, mbola kamokamo miaino any tompo, dia normalina be maheno an'ilay reradreraka kamokamo. Satria ao anatin'ny fifaneraserahantsika amin'Andriamanitra dia hoy isitsika teo hoe mikoriana ilay zavatra tsara rehetrarehetra izay napetrak'Andriamanitra dia tafaray amin'ny fotsika ilay izy dia mivoaka ety amin'ilay écran, amin'ilay vatantsika ilay izy dia hiaintsika ilay izy. Amin'ny vanim-potoana antsika maharay an'i Jesosy indraindray ilay izy mbola tsy haintsika. Indraindray ilay izy tsy fantatritsika akory ny fisiany. Satria ao amin'ny tontolon'Andriamanitra ilay izy. Fa rehefa tafabanjintsika, maheno ny tompontsika, tafaresaka amintsika, maheno ny retoro avy amintsika, dia tafapaka ao amin'ny fotsika ilay izy dia hiaino ny vatantsika ilay izy
dia eo tsika le maheno hoe oay faly be tena satroky tsy ody mihitsy fa tena alao aty rangaha hafa ihany ny eto mamy be ery izy zany satria mikorina le zavatra tsara vao amin'Andriamanitra vao amin'ny fanahintsika dia tafiditra atao am-potsika le izy dia mandeha amin'ny vatantsika le izy. Inona ary iverintsika amin'ilay fomba fifandraisana ahafahantsika matateraka an'ile izy. Fifaneraserana, zany fifaneraserana zany dia amin'ny alalan'ny vavaka izay anankiray. Ny vavaka dia eritreretin'ny olona hoe zany mivavaka zany fifandraisana amin'Andriamanitra. Dia mijanona fotsiny hoe fifandraisana amin'Andriamanitra dia mifandray amin'Andriamanitra zany. Izay zany. Dia ahoana ilay mivavaka? Tsisy protocole. Tsisy protocole zany. Eny ary. Fandray amin'Andriamanitra dia izay zany. Dia ahoana moa ilay mivavaka? Inona moa tsy mety amin'ilay mivavaka? Tsy dia misy hoe tsy mety loatra ilay izy fa misy teny izay fotsiny hoe ny mangataka ny mahadiso an'ilay izy. Misy an'izany diso fangataka izany. Rehefa tsy mangataka zany dia mety. Dia izay zany ilay mivavaka. Fa za androany te hampifantoka antsika hoe te hiresaka amintsika fa mba hahatonga antsika ho tena ho connecté amin'Andriamanitra dia mila tsika manao méditation mihitsy rehefa mifandray amin'Andriamanitra. Mila manao méditation. Zany méditation zany dia fifantohana tanteraka amin'Andriamanitra. Jerevy tsara rehefa le manao examen ireny tsika any am-pianarana adintsika daholo ny zavatra rehetrarehetra. Na dia nona aza adino hoe nona. Na dia efa tapitra ny lera adino hoe tapitra ny lera. Fa tena ao daholo mombanao rehetrarehetra. Dia na dia tapitra aza ny lera ohatry ny 2 minitra, ohatry ny 10 minitra ny fahafantarana an'ilay adiny 3, ohatry ny 10 minitra ny fahafantarana an'ilay adiny 2. Ny adiny 2 moa zany dia efa ohatry ny tsofina fotsiny. Ohatran'izany ilay méditation. Raha te hatsapan'izany firaisana amin'Andriamanitra marina izany tsika. Aza manao vavaka tsotsotra fotsiny. Fa mila mizatra mihitsy tsika. Misisika. Tena mifantoka tanteraka. Tena connecté total amin'Andriamanitra. Na dia misy zavatra ohatry ny manelingelina aza. Rehefa tena ao anaty méditation tsika. Vetivety dia tafaverina. Fa rehefa tsy ao anaty méditation vao misy zavatra mandalika dia andray aloha. Vavaka io misy mandefa message tampoka indray. Ary ohatra misy notification ato anaty message Facebook ato zany. Io indray alo. Efa elany alo vao tonga zany. Jesosy io. Moa za mivavaka aminao. Tena tsy hatsapany an'iny tsika raha ohatra ka tsy tena ary mety izay mihitsy ny tiany Jesosy tenenina tamin'ilay izy niresaka iny hoe hatramin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa hoy izy dia rombahana ny fanjakan'ny lanitra ary ny mpandrombaka dia maka azy ankeriny. Somary lasa saina kely nandinika an'iny satria izany fanjakan'Andriamanitra izany fanomezana. Ny fomba haterahanao tsy avy aminao fa Andriamanitra miasa. Eritrereto hoe mbola tsy tonga saina akory ianao dia efa tao amin'ny Kristy. Dia ny fanahinao efa any aminy, any an-danitra. Dia efa mifeno zavatra tsara be dehibe, efa tanteraka. Dia ahoana moa ilay izy teo? Dia izao, rehefa izay zany ilay fandehany, dia ahoana moa zany ny ahafahantsika mandrombaka raha ohatra ka tsisy an'Andriamanitra, raha ohatra ka tsisy an'ilay hery avy amin'Andriamanitra. Ohatrany tsy possible ilay izy. Dia nefa Jesosy miteny hoe possible ilay izy. Dia eo amin'izay vao tonga saina hoe efa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'izay zany dia mandrombaka. Efa tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'izay ianao dia miaina amin'ilay fiainana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia mandrombaka amin'izay. Miezaka miady amin'ny nofo. Mandrombaka an'ilay zavatra ao amin'ny fanahy. Miezaka mandeha amin'ny fahamarinana satria ao amin'ny fanahy masintsika dia tarihany. Ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsika dia tarihany amin'ny fiadanana. Dia mandrombaka tsika miaina amin'izany fiadanana izany. Tsy azo foana izany, tsy vitany hoe fiadanana. Tsy vitan'izany fotsiny io.
misy zavatra rombany io vo mandalo fotsiny tsy fisina mandalo ny fanenjehana mandalo ny zavatra maro samihafa dia fa ohatry ny tsientsieny indray le izy raha vao tsy mandrombaka raha vao tsy misisika tsika dia misy zavatra be dia be manozongozona n'io fiadanana io misy zavatra be dia be manozongozona ny fifaliana ao amin'ny fanahy masina io fa rehefa tena tafabanjina amin'ny Kristy tsika dia ozy ny tenin'ireo nanao témoignage tao amin'ny asan'ny apôstôly hoe faly izy ireo na dia nyrobaina aza ny fananany zareo tsy fifalian'olona normala izany fa fifalian'ny olona izay connecté amin'Andriamanitra raha iainao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra izany tsika mila mizatra connecté amin'Andriamanitra mizatra manao méditation mifantoka tanteraka ao aminy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ihany koa hozy izy tsika teo no ahafahantsika mitombo ahafahantsika mandroso ahafahantsika malala ny ao am-pon'Andriamanitra raha mbola tsy nateraka indray tsika tsy afaka halala ny ao am-pon'Andriamanitra zany rehefa malala ny ao am-pon'Andriamanitra tsika dia lasa manana toe-panahy araka le vakitsika tamin'le Romana 4:12 teo hoe lasa misy fifampandrosoana lasa misy fandeferana lasa misy fitiavana satria rehefa connecté amin'Andriamanitra tsika dia mafantatra ny ao am-pon'Andriamanitra lasa matery antsika koa izay matery an'Andriamanitra lasa mahaliana antsika izay mahaliana an'Andriamanitra fa rehefa tsy connecté amin'Andriamanitra tsika dia tsy fantatritsika izay tokony atao inona izany ny ataoko inona ny antom-pisiko mety ve zao ataoko zao sa tsy mety mampatsiaro anahy le ohatra anankiray le tamin'ny vidéo mivoaka tamin'ny andron'ny confinement zay dia misy tantara fampianarana tamin'izay le hoe Kristy sy ny fiangonana dia ny ohatra nandeha tao anatin'izay dia hoe bebe sy ny gana kely bebe sy ny gana kely ny zavatra misy ao anatin'le tantara tena tia ny bebe le gana ao foana ny fony ny sainy vao mifoy izy dia ny ganako lasa izy makany mikarakara ny sakafo manao izay rehetrarehetra hikarakarana an'izany ganany ndray andro narary bebe rehefa narary bebe tany amin'ny hôpitaly izy mivanginy ny ankizy rehetrarehetra totofa ny olona zavatra be dia bebe tianay ianao bebe manahoana ianao zay bebe reto ny chocolat anao reto ny biscotte reto ny mofo dipaina reto n'izao tototra mihitsy bebe amin'io tsy alaiza ao anatin'le izy le ganako ajereo le ganako e manahoana izy eo zay efa mba nasianareo rano efa mba nomenareo hanina ianao a bebe ianao tilony mofonao hoany mangatsika ny dité anao sotrona tsy laidaitra ihany le dité fa le ganako ahy e rehefa mifanerasera tamin'ny bebe amin'izay reo ankizy ireo dia nahalala hoe raha tia amin'ny bebe tsika le ganany so dia izay ny asitra anazy andao karakaraina dia tantaraina aminy hoe ohatr' izao ry zareo ao voko be ohatr' izao dia ohatr' izay koa tsika rehefa mifanerasera amin'Andriamanitra indraindray eritreretintsika zavatra mivilana ny eritreretintsika hoe fitiavana an'Andriamanitra zavatra tsy tena le ao am-pony tsika mieritreritra raha tsika manko izao raha vao le hoe voateraka indray iny dia tsy te halala fa-tsy Jesosy tsika Jesosy ianao namonjy ianao nohatran'izao ianao nohatran'izao dia vao ambakain'ny olona fotsiny hoe misy fanomezana manokana ho an'i Jesosy ka noho izany manao vabetsaka noho ianao Jesosy ataoko betsaka ty noho ny amin'ny Jesosy dia izao noho ny amin'ny Jesosy dia hifady an'izao fa rehefa misy amin'izay ny fifaneraserana amin'Andriamanitra dia mahafantatra ny ao am-pon'Andriamanitra amin'izay tsika dia tsy mijanona amin'ny Jesosy irery antsony fa malala izay matery an'Andriamanitra mahafantatra ny ao am-pon'Andriamanitra dia mahafantatra ihany koa izay zavatra mahamay an'Andriamanitra ny zavatra mahamay an'Andriamanitra dia ny fifampandrosoantsika izay ilay mivakitsika teo inona daholo izy izy ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy amin'ny finanana sy fisotroana ozy izy fa amin'ny fiadanana amin'ny fifaliana ao amin'ny fanahy masina fa raha manao an'izany tsika dia ankasitrahana eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny olona ary lasa maninona izy teo misy an'ilay fifampandrosoana teo raha miezaka mitandrina an'izany tsika dia
afaka isika hiezaka momba ny fiadanana sy momba ny fifampandrosoana zay le mandrombaka teo mila hiezaka le izy dia rehefa miezaka tsika dia tafapakaty amin'ny vatantsika ty amin'izay amin'le écran ny olona matetika dia ty écran ty foana ny tena mbomboarina déguisena atao zay mampetipety azy endry tsara montina tsara sy milamina tsara dia mety eo anatrehan'ny olona le izy sy reny indray aloha tena zanak'Andriamanitra vao mandalo dia manao anatoboko vao en'olona hoe iny manana titre ohatra zao manao paster tena manandanja be amin'olona le zavatra ety ivelany fa ny olona nefa ao anatin'le izy tsy manana ny anjara ny Andriamanitra fa mila akasitrahan'Andriamanitra aloha ny atonga antsika akasitrahan'Andriamanitra dia tsy takatry ny saintsika le izy raha vao tsy mifantoka ao amintsika raha vao tsy connecté tanteraka amintsika raha vao tsy miaino ny feontsika raha vao tsy mifanerasera amintsika raha vao tsy mifampiresaka raha vao tsy misy méditation dia sarotra be le fiainantsika ao amin'le izy satria tonga amin'le resakitsika tamin'ny voalohany teo hoe mahantra ambony harena manana ny zavatra rehetra nefa ohatry ny reraka ohatry ny kivikivy lava tsy takatry ny saintsika le izy tsiny dia androany tompo manasa antsika hoe tena mifatoa aminy misy aza-bizatra fotsiny hoe mivavaka dia say efa mba namonjy fotoam-bavaka dia efa milamina dia ny saintsika fotsiny no milamina ao anatin'izay fa ny amintsika tena le zavatra mivelomon'ny Kristy le zavatra mangetaheta zava-panahy ao anatintsika ao mila vokisana foana io mizara roa izy tsika teo le amintsika dia zay omentsika vahana amin'ireo no mivoaka any amin'ny écran ohatrin'le hoe misy caméra be dia be dia nefa ny écran anankiray dia zay activena amin'ireo caméra ireo ihany no mivoaka any amin'ny écran dia takizay ihany koa tsika misy zavatra be dia be mifamaofao eo amin'ny fiainantsika ny olana ny zavatsarotra ny ditranjanaka ny fiainam-panahy dia ahoana izy ny activenao fiainam-panahy ve sa andeha anao zay ilaminana zao rehetrarehetra zao fa tsika tsy mitovy amin'olona normal tsontsika fa isika arakaraka ny fatohantsika ao amin'i Jesosy ny alalantsika ny sitrapon'Andriamanitra ny alalantsika ny ao am-pon'Andriamanitra rehefa fantatritsika ny ao am-pon'Andriamanitra manana hery atrehana ny zavatra rehetra tsika manana hery atrehana ny olana ny olona mahita hoe olana fa ianao ao amin'ny fanjakan'ny lanitra mahita hoe tsara ny tompo zay rehetrarehetra ataon'ny tompo tsara daholy tsy misy ratsy ny fiainako ao aminy za dia olona tanteraka ao aminy misitraka ny zavatra rehetrarehetra vitan'i Jesosy zany henoko ny fiadanana henoko ny fahasambarana henoko ny fifaliana satria za fandray aminy satria za ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra mino fa azontsika zay ny fandehana inoko fotsiny na dia ohatra hoe misy tsy azontsika ihany azy fa ny fanahy masina no miasa any anatintsika any atakaratsika n'le izy fa zay fotsiny ny farisian-dahatra zay nomeny tompo dia androantsika hitsangana dia hivavaka dia andaotsika tena hisisika andaotsika tena angataka amin'ny tompo mihitsy hoe avaozo ny fifandraisako aminao atongako anana discussion aminao tsy hoe ianao foana no miteny dia za mihaino fotsiny na hoe za fotsiny no miteny fa tsy maheno retour fa tena hisy mihitsy ny fifandraisana firaisana tanteraka amin'Andriamanitra tena fiainana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia atsapa vokatra aty amin'ny vatako henoko ilay fiadanana henoko ilay fifaliana henoko ilay fitsaharana henoko ilay fahasambarana ao amin'Andriamanitra fa tsy andeha am-pahazarana tsy andeha amin'ny fombafomba fa miaina amin'ny fanjakan'Andriamanitra raha maniry ary mavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra amban'ny fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava soto